Diso adresy? Ie, diso ilay adresy nomenao. Sody mba hainao koa ara mifetsifetsy eo e. Ary namamama zela nangalako an'iny adresy iny. Fa hoe toerana fiafiaram-poka mba maso be tsy mahita rehefa misy olana. Dia diso zany ilay izy fa hatramy misy matotoa ary ilay iziko. Matotoa? Sa tsy mino fisiny reny ny devoly? Tsy zany ka. Dia inona ny zavatra nitranga? Dia nisy ny antso tsy fantatra taiza nazahoan'ny numero ako fa ny feoany ary novainy. Tsy mahagaga zany. Dia io olona ika nakakeriny Andriana. Dia nanahoana Andriana? Tsy naninona izy ka tsy noho ianao aloha. Ahoana zao ilay SMS nalefako? Tsy nahavoray an'izany aho. Na ilay antso ary tsy voray ako koa. Efa lava be ny tanan'ilay maso be tsy mahita. Dia iza ilay olona ny antso? Tsy fantatro. Inona ny tanjony naka Andriana? Nasainy nitady lakle an'ilay trano ary zay fa vao hita tao. Tsy azoko mihitsy. Aika ilay trano misy matotoa. Dia maty daholo ilay olona rehetra izay efa mipetraka tao. Misy angatra tezitra reny ve zany? Tsy haiko. Angamba. Tsy nikitihan'ny lisany nefa izy Tanteraka nikitika azy dia nanjavona ilay angatra. Saika hikitika ny joro iny izy no kitihako fa ahoana? Inona ny dikan'izany? Marina zany le izy. Dia ahoana ary zany? Inona ny marina? Misy faminaniana ianantsy. Asmode, inona ho amin'ny marina? Mety tsy maintsy ho tenenikana. Inona ny tsy maintsy tenenina? Asmode ho fa misy inona? Lisant ve les bouquets l'art de la guerre. Nosoratan'ny Sun Tzu. Fa inona ny idiran'izany? Efa enkeniko tany am-pianarana ihany izay. Mety diso tamin'ny voalohany fa misy lalana ao anatin'izay boky izay hoe mila ampiresina ny sain'ny olona andeha hiady. Dia mila manana fanajana zany ny olona miaraka hiady. Mila engagé lisany amin'ny tia sy dia izay ny antony tsy maintsy hitenenako. Hitenenina? Matoa nidiny ilay olona ny antso any lisany tao anatin'ilay trano lisany dia misy zavatra tiany ho fantatra. Inona ny tiany ho fantatra? Hoe fetsy ve izay sa hoe Raha izany aloha dia veritsika fa lakle miantona fotsiny eo ary tsy hitany tanteraka. Izay indray alahy. Efa hoe nikropaka ho azy za dia tsy hitako ilay lakle. Izany. Tiany ho fantatra hoe tena marina tokoa ve ilay lazain'ilay faminaniana. Faminaniana? Faminaniana Fa ino? inona izany resaka izany? Noverinay hoe miasa ho anao izay dia omenao an'izay tokony anay. Dia ao anatin'izany mitady an'izay namono ny landy. Asmode, toa tsy miteny ianao e? Taloha efa ela be nisy teo amina mpanjaka iray sy lehilahy iray. Izany zany dia nofitiavana vehivavy iray atao hoe Ravolando. Ity vehivavy ity izay mifidy an'ilay lehilahy olon-tiny. Noho izany, tezitra ny mpanjaka ka namoaka didy fa nizaniza mahafantany raben'omby ilay lehilahy dia mahazo izay tiany rehetra. Mahery dia mahery nefa raha lehilahy ka nizanizana rehefa mpanjaka dia risiny avokoa. Tao anatin'izay nefa nisy mpanao fanafody mahery ny teny tamin'ny mpanjaka fa afaka maka ny raben'omby izy. Raha manaiky izy hanome sorona an'ilay Andriamanitra ivavahany. Olona 400 ao amin'ny fanjakana. Nenta ny fitiavana sy ny fitiavan-tena ity mpanjaka ka nanaiky. Ary dia azo raben'omby ary tapaka fa hanao sorona araka ny nampanantenany ny mpanjaka. Rehefa vita izany sorona izany dia hamono ny raben'omby manokana ny mpanjaka. Nisy mpamosavy iray naman'ilay mpanao fanafody ny mpanjaka ny fanasana amin'ny raben'omby. Nilaza izy fa manao sorona ny mpanjaka dia isoloza azo ny fanjakana. Mafy loloatra nefa ity mpanjaka ka nanao an'izany sorona izany ihany. Vao vita nefa ilay sorona dia nisy Andriamanitra iray izay vavahan'ilay mpanao fanafody ataony hoe Zanahary. Nivoaka tany amin'izay nisy azy tany ary nanomboka namono olona maro izy tamin'izany. Tao anatin'izany nefa ny atao amin'ny raben'omby ka navoa azy ary dia nitsoaka ity Zanahary. Nanamafy ity mpamosavy naman'ny raben'omby fa izy sy ny tanàna no hamono ny Zanahary hamono na tsy haiko izay mitranga raha vao tsadiko ilay ivoka izy. Izay olona izay ilay faminaniana. Tsara be ilay angano fa inona ny idiranay amin'izany? Raben'omby izany ve tsy ilay namono tena tao amin'ny lakitritriva? Ie, fa izany tantara navadika fa ny tena tantara hafa mihitsy. Tena resaka anganana izany Rasmode. Inona ny idiranay amin'izany? Izay mba ny te hamerina ny sipany sy te hanan-karena fotsiny. Efa nataoko tanaty diary daholo ny ampahany amin'izany tantaraiko izany. Nefa miova ny tantara ka tsy maintsy milaza ny marina. Aza vao anay rangaha.
Inona ny idiranay amin'izany angano izany? Raha efa aminay iny dia teraka anakosy ilay taranaka raben'omby hamoana an'ilay Zanahary. Dia nisy lehilahy iray izay fiainany Fepetro. Nalaiko namana izy tamin'izany mba hamoana an'ilay Zanahary. Nahita an'ilay ifoka nefa izay ka voamosafy izy tamin'ny fandraisana an'ilay izy. Natao an'ilay Zanahary nananasipany lehilahy ka nitoejasa izy tamin'izany. Niteraka izy izay nanarany natao an'ilay vehivavy tanteraka. Zay ary le niteneniko an'lary tanteraka fa fetsifetsy ho an'ny devoly. Fa tsy angano ve zany? Nentsy ny teny tampoka an'izany mihitsy. Fantako ny ren'lahy. Fiarovana an'lany tsy lasan'ny marina. Fa mbola mikonto foana ve le fifanarahana? Mety foana fahaza matahotra lahy. Ahoana zany ny afantaranao hoe tena tanteraka tokoa le izy fa tsy hoe tanteraka hafa tany? Fantatro ny ray lary tanteraka. Raiko ve zany le maty nikitika an'le ifoka? Olona tena tsara fanany ray lahy. Mianambady amianoka ihany ny tao an-tsainy tamin'izany. Ahoana ny nampifanandrify an'izany zavatra rehetrarehetra izany? Izany Zanahary izany, ianao, za, landy, joro. Andraso fa tantarako fohifohy fa aza mikropaka fa azavaiko daholo e. Iteny zava-dozy asy mode io. Andraso aloha inona dia manapa-kevitrintsika avy eo. Ilay Zanahary efa teto Madagasikara foana raha ny tantara fahenoko. Tsy haiko izy na aveza na aveza ary tsy haiko izy na inona fa izy no enjany eto. Tsy haiko na naninona na ahoana fa nesina maritra sy nanidy izy dia ilay mpanao fanafody amin'ny mpanjaka iny na mahazo tamin'ny alalan'ilay sorana atao an'ilay mpanjaka. Dadan'ny lahy taranaka raben'ny omby dia lako mazava ho azy. Ialana izay ilay faminariana fa hamoana ny Zanahary. Ary landy, ilay fanarahantsika ahoana no nahatonga an'izany? Raha misy ilay mpampiasa ny lisany nasaiko nandoka ny lisany. Zay mihitsy le fanapoziko hoe zay ve miasa tsara dia voaroaka tampoka teo. Zao hoe lahy efa ho lasa mpanan-karena sady tian'ilay koa ilay ataony lisany. Fa manino ny alany tsy miteny? Ay, azoko. Tiany laka ilay zavatra ataontsika. Sady tsy alahy ve ny te hiala tao amin'ilay orinasa iny e? Nila tosika kely fotsiny izany tsika. Dia le resaka fiantsoana devoly iny tena marina. Izao iny nanome azy iny. Dia tena marina ilay fiantsoana ka. Ito zao. Tena nahodikody ny asy mode mihitsy ilay tiantsika mitsamina. Fa mbola mety ilay kontrahantsika. Marina daholo ireny ka. Mila na lisany aho dia izao koa mila ny lisany. Mialatsiny raha nahodikodina kely ny lisany fa nankoatran'izay marina daholo. Hoe tanteraka ny tokony hamoana ny Zanahary. Manaiky fotsiny aho satria tsy te hiemotra intsony. Fa rehefa vity ty dia tsy ao anatiny intsony aho. Mazava izay a? Mazava izany e. Raha izao marina izany ny voafidy hamoana ny Zanahary izany. Dia ahoana raha tsy vitako izany? Inona no mitranga? Izy izany nanao izay tiany eto Madagasikara miaraka amin'ireo olona ao anatin'ny maso be tsy mahita. Ohatra n'izany tantara lisany izany no mitranga raha olona iray mihetsika. Vita ny nakandriana. Ka ahoana rehefa olona be dia be? Tsisy safiditsika izany fa tsy maintsy atao e. Fa misy fanontaniana kely manitihitika anazy ay. Hoe ahoana? Inona moa izany no tena olanao amin'ilay Zanahary? Za aloha tsy mino hoe hanavitra ny olona eto Madagasikara ny anirahanao anay anao an'izany e. Eny e, ka ny tanana devoly fa tsy anazy. Dia novonoany daholo koa ny namako rehetra. Tsy tena hoe namako daholo moa izany fa vitsy izy izay eto. Dia nankoatran'izay koa matahotra azy ianao? Azo lasaina. Ay! Izay ilay natahoranao tamin'izay sy mira aloha nandeha ho any amin'ny 1975 iny. Mbola misy zavatra atahorany asy mode zany dia ialany efa ny Jesosy hanavitra azy. Filaza masaka izany e. Rehefa manana an'ilay efika ela dia la ho azy amin'ny mamono azy. Efa ao anatin'ny lahy izany. Mila jereko daholo fotsiny izay mety ho fandrika rehetra. Dia ahoana izany ny momba ny landy? Zanahary izany namono any landy e? Ie, teo mihitsy aho tamin'izay. Tsy nasananao ininona fa nitsoakary no nataoko. Mahita fika merenana ny landy fa aza matahotra lahy. Fa tsy nahita fika ianao teo aloha. Da ny lahy zany fa fetsy be ho any devoly. Mahita fa aza matahotra lahy. Izay daholo nanekeko an'izao. Fa raha sanatria tsisy an'izay a, dia tsy fantatro izay anjoana. Fonosy Zanahary dia veriko landy. Raikitra ary e? Inona ary ny ataontsika izao e? Efa fantatra daholo izany. Dia resaka fitiavana vehivavy amin'ny mpanjaka izany na tonga an'izao? Nareo olombelona reto mihitsy no manimba an'izay zavatra hitanao rehetra. Ha! Dia volo ve no miteny an'izany? Ha! Tsara daholo izany rehetra izany.
Iasy mode anao ny vengeance-ny tanteraka na tanteraka amin'ny faminaniana sy amerina ny landy dia za zany manan-karena. Fa tsy mahavalo ny fanontaniantsika rehetra izany. Aiza mira dia aiza ilay ifoka. Fa raha ny fahazoako azy mantsy dia mila an'izay ifoka izay tsika izay vao mahafaty an'io Zanahary io. Sady efa manomboka leo be fitapitaka mira ale. Tsy maintsy azontsika ilay ifoka izany aloha. Misy olona iray izay mety manana misy mira. Andraso fahatsoka izy dia veriny eo avy eo. Mandrapiveriko aloha dia aza manao in'ino lisa fa indraso aho. Efa mahafaty ty raharaha ty. Efa miditra akaiko amin'ny masobe tsy mahita. Ohatran'ny mahazatra zany e. Tsy misy resabe fa rehefa zay dia zay. Andao. Dia anao inona fotsiny izany tsika mandrapiveriny asa? Ndao hijery film rangahy? Lasa lesy ny saiko amin'izany zavatra rehetra izany. Za koa ary lesy le. Ninon'inona ve zany nataontsika dia tsy maintsy hoe nefara ohatran'izao tsika. Elahy moa zany fa za... Tsika ka. Angana izy dikan'izao raha tsy eo elahy. Za tsy dia tena ilaina fa elahy ny lazainy izany faminaniana Ka izany. mety tsy vitako izany raha tsy miaraka amin'lahy. Ndao fa ataontsika mahitsy izany Zanahary be traketraka izany e. Efa tsy androko lesy ny avy tan'izao rehetrarehetra izao le. Ary za? Fa izy zany? Tena tsy haiko olo ty e. Ndana hoe jereo fa za hakabasy. Ndana ary. Izy zany? Polisy, sokafo. Polisy io ny. Avelo any any mibasany lahy iny. Ahoana izy izay tompoko? Ato ve rahatevi-jaona tanteraka no mipetraka? Eny Izao ny tanteraka tompoko. Rahatevi-jaona tanteraka noho ny fiampangananao araka ity taratasy ity dia anaty anao ny polisy amin'ny famonoana ny landy. Ah? Za mihitsy ve voasoratra ao? Somba diso adresy nareo? Any amin'ny komisariat tsika miresaka e. Toa dia manaraka anahy ianao izay dia izao. Ndana fotsiny aloha fa hitady vaholana izay e. Misy tsy mazava izao. Aiza moa nitondranareo azy? Izy rery mandefa mbola tsisy mahazo mamanga izy. Aiza nitondranareo anahy? Aiza ho nitondranareo anahy? Angina ianao e, manaraka fotsiny ny ataonao eo. Tsy dia malala zavatra betsaka momba ny polisy aho. Fa sura kosa fa tsy aty angamba makany amin'ny komisariat. Angina! Fa izy ianao e. Le zalahy ty tena be resaka mihitsy. Aiza lahy mitsanelingelina olona ambony? Iza no nandefanao? Mandefa saleo any lahy maso be tsy mahita e. Iasy mode? Ahoana? Mbola sahirana kely Misy polisy nakany tanteraka tato an-trano tato. Polisy? Polisy iza? Hoe voapanga tamin'ny fahafatesany landy hono izy. Dia efa tany amin'ny komisariat lahy. Eo indrindra ny olana. Tsy any amin'ny komisariat hono izy. Nanontaniako daholo ny komisariat rehetrarehetra fa tsy misy an'izany fitoriana izany hono ihany. Nakaizatra eo fotsiny izany izy. Zay ilay maso be tsy mahita. Na polisy ary miara-miasa aminy. Tsy hitako izay atao. Ny hevitra hoe fanajana ny lalàna ny tena vaholana. Aika maso be tsy mahita ny tena amboniny ao. Andraso fa manana namanao amin'ny maso be tsy mahita ao aho dia atsoka izy raha naheneny zavatra. Ary ainy ianary fa tsy hay mihitsy nge izay ataon'ilay olona any e. Vetivety. Inona ny ataontsika ty amin'ny alamaizina ty? Aty ny toerana tena tiako. Tantarako tantara kely lahy. Nisy bandy kely izay tamin'izay mbola kely a. Adalainy namany foana izy. Indray andro nefa nentiny taty ilay namany mba hoe hilalao. Tsy hain'izy ireo fa misy zavatra miafina ao anatin'ity aly ity. Inona izany? Ambodia ve? Raha araka ny eritreritry ny gasy dia kely petratra zareo. Ohatry ny alika kely fa somary matanjaka be fotsiny. Tiany zareo manenjika sakafo hoany dia tsy hoany rany. Fa maninona ny tsy vononao amin'izao fotsiny? Raha araka ny resaka mandeha dia tsy azo vonon'olona tsotra lahy, fa izy ihany no afaka mamono an'lahy. Sady sakafo hoany namako ve ary iny?
Ahoana ny alalanao ary fa ho faty raha tafidy trano fa tsy tafavoaka. Tsy mbola misy olona mivoaka velona zany lesy niditra tao amin'ity aly ty e. Vitsy ny samaka ty. Ary ndana amin'izay miditra trano fa tsy basy ty atanako ty a. Hotifirina sayady amin'ny kely be tratra. Aleo rangaza hampiasa ny sanjilako a. Miditra ny anaty alana dia mitsoaka avy eo. Raha miverina eo alahy dia tifiriko a. Ndana amin'izay fa ela be zany e. Na ho faty ary a, marina tsy mba maty. Jereo tsara re lahy. Indray lahy. Mbola hifankahitsika. Raha araka ho filazan'ilay olona dia mety izany polisy hoe paladio izany nakany tanteraka. Ary matetika ny tena tiany makany amin'izany aly izany mamono olona nalainy. Alaiza? Andraso fanalefan'ilay olona GPS ato. Rehefa hitanao misy anazy dia ataovy mifanody ihany tsika. Ndao ary. Inona izany feo zany? Ambodia ve? Ohatrany hoe toerana feno kely be tratra moa ty toerany ty. Kely be tratra? Olona kely dia be tratra? Resaka mandeha zany fa ny kely be tratra biby ohatrany fosa kely zany. Ohatrany alika kely zany fa be tratra fotsiny izy. Ay ve! Zay avao nalala an'izany fa everiko hoe olona fohy kely dia ohatrany kalanoro dia be tratra be fotsiny. Tanteraka! Fantsara nisy amin'ny pasalona fa ilaitsika iny. Samy misy olona miazakazaka. Tanteraka! Tandremo fa raha mahavoaka aikitra ny lala dia kely fotsiny ary le kely be tratra dia misy pozina. Mahafaty ao anatin'ny 10 minitra. Tsy maninona izany fa rehefa hitantsika lelia dia araiko lisany dia efa noditsika. Tanteraka! Joro! Joro a! Zany le ry zany. Miara-miasa amin'ny maso be tsy mahita kely polisy. Misy kely be tratra manenjika ao aorianao. Iasa, ndao amin'izay. Ezaka mihitsy fa tsy afaka manjavana. Le ty tsy maintsy mivoaka ny ty aly ty zany vao afaka manjavana. Za koa gaga mihitsy. Le ty andao zany hiazakazaka. Firy foana ihany aloha. Kely sisa dia koa ivelan'ilay ihany. Be dia be mihitsy ilay kely be tratra nefa balary lany. Miako ary. Ndao fa efa izy ilay avoakany ihany. Oaizy lisana. Aza mihetsika mahery tsoa mba vetivety ny amin'ny loko an'ny lisana eo a. Raha tsy tilona ho faty tanteraka ry asy mode dia aza mihetsika. Manataona ny asy moramora. Asa. Isa. Aiza mipitsipitsika eo lisana e. Roa. Efa kaiky ny alika kely. Telo. Hey! Voaka velona tamin'iny ihany tsika. Efa saika ratsy iny e. Injana ilay constipate io. Tanteraka. Joro. Andraso fa entina any amin'ny hôpitaly alahy. Asmode, hoentana amin'ny hôpitaly tsika. Asmode, hoentana amin'ny hôpitaly ho a. Efa tsy avitra tsony. Tena teo amin'ny kiba misy le baly. Joro. Mamanga amin'ny fahoriana tanteraka. Haiko ny fitiavanao amin'ny Joro. Tena dalako daholo zao. Za no nitarika ny Joro anao an'izao rehetra izao. Tsy misy dika intsony ny famerenanao an'izany fa araka izany teninao izany dia tsy maintsy ho tafiditra tao foana ianao no lefa aminan'iny. Iresaka kely amin'ny Asmode aloha fa mamonjy anao ary rehefa eo. Ey, miandry anao etsy aho. Zavatsara vela. Nanarany namako aho tamin'ity ady ity. Efa vita iny ny fandevenana. Na ny ray aman-dren'ny Joro ary tsy nahazo izay nitranga. Tena miala tsiny fa tsy afaka nanao in'iny. Tsy afaka mamerina azy ve ianao? Tahaka ny landy. Tena tsy mety tanteraka. Na ilandy aloha ohatrany efa mitady vahaolana fa Atao izay mety moa e. Na mbola misy asa hafa ary anie tsy maninona e. tsy mety ho aho.
zany amerina ny landy na amerina ny joro fa tsy zoro. Ahoana ny safidianako amin'izany? Ny fantako aloha dia tsy maintsy matiko izany zanahary izany. Izy daholo ny anton'izao. Aza fela folona no mitondra azy fa mijanony ano. Tsy rahako fa tsy maintsy resiko izany. Tadiavo izay misy amin'ny mira fa ho avy ho anazy koa. Mangarano aina kely dia tenena rehefa vonona ilahy. Rehefa sisana tsara koa folona amin'izay dia andeha atsika. Vonina amin'izay fotoan'izay ka? Lasa aloha e. Inona izany no ataoko izao? Ndao fa hiaraka aminao aho. Fa inona ary ty ataoko? Dia niaraka natory tamin'Irina izany. Dia ahoana nefa rehefa mivery ny landy? Avy miverina matory. Andraso fa ho avy aho. Tsy hitako izay lazainanao Rina. Tsy misy tokony lazainao aho. Samby lehibentsika ary safiditsika iny. Izao no miala tsiny aminao fa malemy aho noho ny fitiavako. Izany tena miala tsiny fa ohatrany hoe nanararoatranao izany. Verivery kely fotsiny aho amin'izao fotoan'izao. Tsy maninona izany fa azoko. Raha mivery ny landy dia haitsika. Raha tsy mivery ny landy dia haitsika eo koa. Ataovy ohatrany hoe tsy nisy fotsiny reha. Eny ary e. Fa tena menatra anao ihany ana izany ary. Andeha aloha fa mbola tokony any am-pianarana mantsy. Dana re. Mibiso ihany ana izany ary e. Ha? Landy?